Miarabantsika mpiray-tanindrazana dia arabaina zany fa tratry ny asaramanitra fa noraisin'ny Poutine zany le filohanareo e. Aloha mba asina fimezana kely ihany ty resaky ty a. Satria fantatro fa manofinofy misy manofinofy tsy mahinakanina mihitsy reo mpilelaka any. Zay vao mba nahazo rirany fa raisina tamin'ny fomba ofisialy le filohanay. Aloha reo olona ime marina fa mafy ane ty fahafahambaraka foana mahazo an'ny reto filohanareo sy reto délégationnareo reto e. Felaka tamaina sy daka fitombenana ny azo any am'izay ale rehetrarehetra faran'izany zao le tany amin'ny fivorian'ny Union africaine teo. Mampalahelo mihitsy bebe krisy zavatra ny adiny 5 nefa 10 minitra no mba nandraisana anazy. Tena mampalahelo zany a. Mamenatra kanefa mo firenen'ny tena le izy a. De tsy te aloha ihany miteny aloha fa zay ny zava-misy. Misy fanazavana tsotsotry ty ary satria alohan'ny resaky inona ny tena naletany de misy fanazavana tsotsotry ty a. Isika rehefa sika olombelona zany de zao, rehefa misy zavatra ilaitsika any amina olona na angatakatsika na indram-bola na ohatr'izany de maninona manambitambitambatambazana le olona atao zay fomba rehetra azonany fony. Zay zany ny zavatra misy a amin'ny akapobeany zany. De eo amin'ny sehatry ny firenena koa de ohatr'izay. Rehefa misy ny zavatra ilain'ny firenena hafa anao de tambatambazana ianao de ohatran'ireny jeteur eny nandefasana avion de nitsenaina tamin'ny tapis rouge de ny zavatra nisy fotsiny aloha tsy haiko hoe izy le officiel nitsena fa bon efa nandy tapis rouge kosa aloha e amena tehaka. De ny zavatra ray fotsiny a fanamariana de zao, rehefa misy firenena mandray vahiny moa zany filaza azy ka vahiny manakaja aminazy le olona horaisiny a, de ny filoham-pirenena zay mandray no miandry an'le olona raisiny. Raha ohatra zao hoe i filohan'ny Chine ohatra ny tonga ao a Kremlin a, de miandry mihitsy Poutine, miandry ao amin'ny toerana hitsenana azy. De ohatr'izay koa hitantsika tsara le tany Alaska le tamin'ny Vladimir Poutine sy Trump resaka, de niandry to ivelany mihitsy Trump a, niandry ny fidinan'ny Poutine tamin'ny avion de niandry. Zany le fanomezana azy. De ohatr'izay koa raha ho any amin'ny Élysée anao, lapan'ny Élysée de ny filoha firenena frantsay miandry anao eo ivelany eo. Zany ny arifenitra tena izy. Fa rehefa ianao zany hoe ianao ny asina miandry fona aminareo ary olona marina anapaka lalan-draha reto mpilelaka reto marina e. Tena raha ianao zany asina miandry a de fataro zany ny valeranao satria tsy misy hoe tompo-trano ino endrasana. Zatra-tsy lôjika zany. Zay entre parenthèse kely fotsiny niteneniko iny fa mba natao hanamariana antsika hoe inona ny zavatra misy a. Fa zay ny arifenitra. Isika mantsy faly be hoe niraisin'ny Poutine dre io fa niraisiny de niraisiny tokoa marina zany. Fa be de be ny zavatra ambadika tsy takatry ny saitsika fa le raisin'ny Poutine fotsiny nafinaritra atsika. Hiditra amin'ny tena resaka ary a. Fa maninona no nitambatambazana ohatrin'iny raha Mikael zay zavatra tsy nahagaga moa zany. Zao ny zavatra misy a. Rehefa vita ny fivarotana ny tanindrazana na tamin'ny karana na tamin'ny vahiny na ny fifanarahana rehetra zay natao tamin'ny Amerikanina sy ny karazany, fivarotana tanindrazana ny dikan'ireny. De tonga am'izay indray zao ny fivarotana ny olona amidy indray ny malagasy. Rehefa hitantsika tsara izy le nanao an'le proposition teo hoe olona 5,000 malagasy 5,000 no alefany a Qatar hiasany amin'ny tany arabo, ho lasa piasan'ny arabo. Zay a, ho lasa piasa trano fa tsy hoe akory hoe piasa birao na ohatr'izany a. Zany hono zany mba tolo-kevitra sy vahaolana e. De zao a, tsisy zay tsy malala tsika fa ny Rosianina am'izao a manao ady le mafy amin'ny Ukrainianina. Mbola misy eo amin'ny heritaona sy tapany, heritaona sy 9 volana eo vao tapitra io ady io. De efa manomboka miomana ny Rosianina manala tsikelikely andreo miaramilany satria
amin'ny lafiny ndrehetra aloha maresy izy fa miady tsy maintsy mitohy ary zay nefa tanjon'ny Poutine moa tsy maintsy andresy fa manala tsikelikely miaramilana izy ary mandefa miaramila any am'izay firenena everiny fa afaka anampy afaka andefa olany aminy izay dikan'ireny le miaramila 20 na lefa tao Madagasikara miaramila rosianina reny nampiofana ny malagasy amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana satria inona ny antony tadidio tsara fa Madagasikara dia isan'ny nofidian'ny Rosia miaramila malagasy ny tanora malagasy mba alefa iady any Ukraine zay isan'ny safidinitsika dia zay foana ny fomba fanaoan'ny Rosia rehefa andresy lahatra firenena ray izy voalohany tamin'izany ny Egyptianina zany no nandefa miaramila sy tanora maro indrindra tany Rosia niady tamin'ny Ukrainianina. Inona no natao? Nisy ny sommet tamin'ny 2 taona lasa zay tany Rosia, de nisy sommet entre ny Rosia sy Afrika, de tany ny filoha anankiroa no niresaka an'izany. De rehefa nanaiky ny filoha Egyptianina de nandefa olona teo amin'ny 700 mahery teo izy nandeha nakany. De toy izany koa nahazo any Kenya koa rehefa ohatray de nitambatambazana ohatran'io natao Andramika io, nitambatambazana mihitsy, nitambatambazana be ny filoha Kenianina de nilazaina hoe omena asa zay tonga any ampianarina sy ny karazany de roboka nandefa tanora maro be. Rehefa tonga tany le tanora sotomina amin'ny pasiporiny lasa nalefa niady tany Dombasy amanjato mahery maty ripaka tany tsy hita faty hatramin'izao. Niditra koa ny Cameroun koa de toy izany, ohatr'izay foana fifandraisana nandeha nakany Rosia mihitsy moa zany ny Paul Biya tam'izay nandeha nakany Rosia niresaka ohatran'io fandraisana Andramika io de 700 mahery, 700 mahery ny Camerounais lasa tany betsaka koa maty. De ohatr'izay zany io zavatra miseho io, andefa miaramila sy tanora malagasy andeha ho any Ukraine ny fitondram-panjakana satria maninona ny Rusy no hanampy antsika amin'ny fitrandrahana ny volamena any amin'izay tany toerana misy volamena, ary efa nilalana vaovao zany moa natonga ngasy teny miazakazaka be mihitsy miditra tsehatra amin'ny zavatra io satria rehefa hoe tapahana am'izay fifandraisana tamin'ny Rajoelina tary a Dubai de tsy maintsy mitady lalana hafa de nakany Rosia. De zay zany le izy hoe ny Rusy zany am'izao no anampy hitrandraka an'ireo arenan-kibotany Madagasikara fa indrindra fa ny volamena. Zay mariako tsara, volamena no trandrahan'ny Rusy satria mila zay le hoe économie de guerre, mila économie de guerre Russie am'izao fotoan'izao ahafahany mbola mamatsy vola ny ady ataony amin'ny Ukraine satria fantatritsika moa fa voasazy izy, firenena voasazy Russia, isolé izy raha eo amin'ny sehatry ny ara-barotra. Ny zavatra mampalahelo izy fotsiny de zao, isika malagasy ao anatin'izany zavatra tsy mahazo ininona ny vahoaka malagasy, tsisy tombono atsika zany le izy satria raha ohatra ka tena hoe fifanarahana ara-ekonomika, inona moa no tena ilan'ny Madagasikara am'izao hoe fifanarahana ara-ekonomika mba hahatonga ny fiainany gasy mba ho tsara, mba hihinan-kanina amin'ny malagasy, andeha ny jiro sy ny rano andeha amin'ny ara-dalàna. Raha tena hoe partenaire fiable ny Russie de zao, ny Russie am'izao no manana pétrole, isan'ny firenena manana sy manondrana pétrole mora indrindra eto ambonin'ny tany am'izao, mora de mora, zay mahatonga na sinoa ny indiana sy ny firenena rehetrarehetra mifanaraka amin'ny amin'ny resaka pétrole. Fa nefa nahoana tsisy resaka mihitsy zany. Io resaka jirama io io resaka délestage io ka resaka solika mahatonga an'io délestage foana io satria gejain'ny karana ny solika, gejain'ireo karana Jovena sy ny karazan'ireo solika, de izy mampifilafila ny firenena malagasy de mahatonga atsika tratra ny délestage zay tiany anaovana anazy, tiany ampiakarina vidin'ny solika de miakatra koa ny vidin'ny jiro sy rano, ny volony facturanao mandeha nefa ny jironao tsy mandeha akory. Tena zany ane tena fanabarabarana olona mihitsy. Fa raha ohatra tena zay tokoa fifanarahana natao tamin'ny Russia de voavangy an'io, tsy miandro 2027 2028 zany io
fa afaka roa volana de voava fa tsy nandeha tam'izany satria tsy mainteresen'ny Russie izany resaka délestage Chine sy ara-toekarena amin'ny Madagasikara zany. Tadidio fa Russie no firenena faharoa eto ambonin'ny tany mpamokatra blé zany mahasayaka zavatra maro eo amin'ny resaka ara-tsakafo zany. Fa manino ny Russie tsy mandefa an'izany any amintsika, fa maninona izy mavita mandefa gratuit, mandefa blé gratuitement any amin'ny firenena ataontsika hoe firenena afrikanina sasany ampiny ara-tsakafo. Fa maninona ny gasiny tsy mba ampiny am'izany. De mba raisaratsena nere olona ireariana be le hoe nandefa vary 200 tonnes ho an'ny Madagasikara ho ny Russie ho fanampiana ny trabona ny Tamatavy 200 tonnes, nefa firenena ray, firenena hoe atao hoe matanjaka 200 tonnes zany nere olona marina. Raha raisiko eo amin'ny fato Tamatavy eo vily Tamatavy angamba ny tanambory zany fotsiny de lany zany tsaiky 200 tonnes ka na ny gasina anao tsy paipaiky ary ve tsy navita betsaka no zany. Fa tiako atongavan'ny saina aminareo de hoe resaka mampime io zavatra rehetrarehetra oeraoera tsisy ilavanazy io, resaka mampime io. Ny fanananao ny volamenanao zany zao ny tadiavin'ny Russie ho ampiasainy efa misy vaovao tamin'ny mpanao gazety frantsay moa tsy izy zay isorako ny namana RGL moa nanaparitaka azy fa efa nitady an'izy iny fa iny le izy vao hitako fa tena ny volamenan'ny afrikanina am'izao no ampiasain'ny Russie afahany manao any économie de guerre-ny. Aiza zao ny misy ny Russie am'izao fotoan'izao Afrika eo, ao a Centrafrique, République centrafricaine, de ao a République démocratique en Congo, any no misy azy. Fa inona aiza zao reo firenen'ireo am'izao fotoan'izao tafavoaka ve reo, fa vao maika reo firenena latsaka any anaty antsana tanteraka satria maninona ny Russie business ny azy ny ataony ny volamenanao sy ny arenakibon'ny taninao ny ilainy sy andefasany amin'ny Wagner iaro an'izany, fa tsisy rarahiny an'izay fahantrano tsy miasa saina am'izany izy. De izay no mahatsika malagasy am'izao fotoan'izao io eraoeranareo io fahalerinareo indray tena teo akaiky ny Poutine mihitsy raha mihitsy reo olona de tsy mbo faivitsika malagasy fa adalana ve no miteny hoe mitsy ilainy zany communauté internationale zany io tsy hoe frantsay any akory ny olana, io tsy hoe ny Russie any akory ny olana, tsy Amerika tsy, fa isika mihitsy ane am'izao no tena donto isika no milelaka an'izay azo lelafina rehetrarehetra mandoalika an'izay azo andoaliana satria mafy mihitsy ty hoe sady te halaza no azo volany amin'ny communauté internationale. De le fanambarana nataon'ny Poutine zao de hoe ezaka izy andresy lahatra ny communauté internationale mba hankatao Madagasikara. Reo olona Russie arany am'izao voataka eo amin'ny communauté internationale de izy ndray moa ny ezaka tsy haike manjary lasa imezana sisy zavatra ty satria tena ohatrany hoe petsaka loatra le donto sy le nandra zany amin'le gazy sasatsasany tena miala ty za tsy mpanambany gazy zany fa misy kosa aloha de tena nandra sy tsy haike sy ilazana azy fa de zay Russie raha tena hoe isan'ny firenena voatokana am'izao voasazy sahirana am'izao izy mandefa an'zay fanampiana tokony ataony sy ny karazany ny fivarotana pétrole moa zany de mandefa samy fantôme amin'ny filaza azy ivarotany an'izany. Izy ndreo ny anampy atsika ialao ana aza mba mirediredy de zay ny amin'iny fa zao varotr'olona ny atao tamin'iny maro ny tanora malagasy zay andeha hoany. Tsika malagasy moa de zay rehefa mivoaka ao Madagasikara de sy tsy raha iny rehefa ho any andafy zay ka nao piasan'olona nao andevony ny arabo nao fatifaty foana any amty tsy maninona rehefa mialy eto izay moa ny araroto fanjakana de mazoto de mahereza zay moa zany ny tianateny alefako ho avy aty raha mika amin'ny herinandro de hoe isy ny famorina ireo diaspora malagasy atao amin'ny ambasadiny Madagasikara ao Paris. Ela ny andrasako an'izany re olona ela inona no mahatonga hoe ela hita eo am'izay hoe izy am'izay reo malagasy diaspora niseho ny dradradrandra hoe ty tanindrazana hatramin'izay taty matsy zay ty tanindrazana sahy malahelo amin'ny Madagasikara fa hita am'izay fa tonga reto mpivarotra tanindrazana amin'ny karana sy mpivarotra vahoaka malagasy
de ho hita eo am'izay raha hoe iza am'izay reo malagasy taranaka fahavalom-bahoaka zany e, taranaka rasanjo moa fiteny zany, zany rasanjo zany isany namadika am Madagasikara na tonga am Madagasikara ho zanatany frantsay, de izy am'izay ny taranaka rasanjy zay miafina taty Frantsa moa satria hoe ay zay ty tanindrazana zay, de ho hitatsika eo fa tena elany ny andrasako an'izay reo olona mariny zany, fa de ho avy raha isy sary voaka eo de manam-pozonareo fa ho avoakako tsirairay avy eto mihitsy hoe ity de ity de ity, ho hitanareo hoe toy izao zany ny endrika zany atao hoe mpamadika tanindrazana, pe tsara vela tsy hita ty andafy. Nisy mo maromaro zay nyteny andao manao manifestation amin'io, rehefa nandinika ty zaka hoe tsy ilainy zany satria alors zareo anao tsy maninona zany mba ho hitatsika koa zany e, fa ny any tena zavatra andrasako amin'izy de hoe aleo zareo anao ahitana an'ireo mpamadika tanindrazana am'izay hoe tsara vela tsy hita ty, satria hatramin'izay ny seholay be hoe zay mpanohana an'izao zay mpanohana an'izao fa ty tanindrazana, fa ty ary zao le fanjakana teny mpivarotra tanindrazana amin'ny karana io izy io de vita eo zay manatrika eo inoko mihitsy fa eny e, aloha tsy atao be resaka fa zaho de zay rehefa tonga ny fotoana ka azo sary am'izany de ho aparitako aminareo eto hoe reto de ho hitanay aty, zay ty ny mifakalalala daholo e, de am'izay mifakafantatra tsara hoe iza no miresaka aminao hoe ay ve ty olo ty ka hatsy ambadika tsy mametaka tsy hita maso anao fa me tsara vela tsy fotsiny e, fa de zay aloha zany tiako ambara. Ny farany am'le resaka hoe fanenjehana any Madagasikara hoe saika nenjehana saika angadrainy sareraka, de nenjehana koa Augustin Mpakasary. Ny am sareraka aloha de faly satria hoe mibaiko mihitsy zany ny tany ambony avoa io, satria bulldozer vaky pneu ny tena naniriny anagadra azy, fa nahazo baiko hoe avoa io raha tsy te ho sahirana tsika tena voaka. Ny amin'ny gista ndray le fiampangana azy mampime le fiampangana azy mampime anahy, fa izy moa tsisy raha reko azy na inana any ary izy, fa le hoe nampiatrano mpanao compte faiky de io zako mantsy mato bulldozer hoe de nao zany ahoana zany reo olona be de be mpanao compte faiky karamainao manokana anaratsy ny publication sy video ataoko ato reo zay manao copie-coller foana isaky li zany le olona de tsy menatra koa re zavatra ataony any no nenjehany olona, de rehefa tonga fotoana zany de izay indray ny anenjika anao hoe tsy maintsy enjehany anao ny bulldozer vaky pneu satria nanakarama olona mpanao compte faiky. Amiko aloha tsy mampaninona ana le compte faiky reo olona, satria manina izy koa rane mba mikarama rehefa mba misy karana amin'izy io mantsy misy valeur hoe entre 25 000 FMG ka hatramin'ny 40 000 FMG zany karamandreo. Atao ahoana moka rehefa zay mba fa mihinana lasopy sy mba mihinana composé ianao ve andeha hanakana zany, raha ny zavatra ataoko zany ny ahafahan'izy ireo mba misakafo tsy mampaninona mihitsy, zay mahatonga anahy hoe manentana an'izy ireo ary atao fa tsy maninona fa karazany mameasakolaka anareo zany, fa de zay. De faramorona nisy resabe le resaka colisée sy ny resaka rova sy ny karazany io somary mienatra ihany ny tena satria misy mpanjaka hono Madagasikara misy mpanjaka hono eo Madagasikara, tsy hoe mpanjaka taiza izy zany de izany nametraka azo mpanjaka de hoe mila rodana mila za aloha tsy ny hoe fandrodanana sy ny tsy fandrodanana ny asikolana tsy asako saina akory zany, fa zao inona moa zany zao ny zavatra namboariny ty fanjakany ty, fa ataony nandrodana foana ny ainy io zao tamatavy rava tanteraka, inona ny zava-misy am'izao fotoana zao any Angabone ny vahoaka no mipetraka any Angabone, alay fisaretsagna anie zany ho anareo mpilelaka reo any Angabone ny vahoaka no mipetraka, tena lasa risoriso ny karana am'izao, ny karana mpivarotra taolona sy mpivarotra fantsika am'izao manakareny avy dimy aveniny am'izao ny vidin'ny zavatra rehetra ilain'ny malagasy. Za ve de mbola tsy haiko tsony aloha zay ilazana an'izy tena mahamenatra hoe isika malagasy mihitsy ve ny tena domelina kosa ahoana ny anikenany zany fantatritsika reny karana manao manararaotra reny de avelatsika am'izao fotsiny, lazay fa mampiady tsisy raha raiko an'izany fa ny le vahoaka malagasy mijaliny amin'ny mampalahelo fa de zay potika tamatavy Tomasy nao zay fitenenany zay tsisy ininona ataon'le fanjakana
milaza hoe mizara vola nefa ny foky tany anankiray raha tsy hampafolony olona kory ny modomena vola, fianakaviany izy menaka, fianakaviany ny vadiny mpitondra. Zany eny ny tena mampime, fianakaviany ny vadiny mpitondra no asiana mikarakara ny vola ray azo amin'io resaka fanampiny io. De zay tiany anaovana azoko miditra any aposy any, ny ambokambony sisa makany de aiza daholo zao le 300 millions moa le nalefan'ny Union Européenne, aiza daholo reny fanampina reny zao am'izao fotoana zao, mba hitanareo hoe pitika enakaitsy any aposiny izy menakavy le izy. De moa de anaovana saritsara vary lo veranga zarainao, vary ndrajoelona ny zarainao de solonao fotsiny gony vary efa lo. Zany ve de mba hatongava sainareo olona marina, tena mba hatongava sainareo olona fa tena fandraisana anareo moa zany e, ho ambanin'ny biby mihitsy ane zany e, vary lo no menanareo. Tena tadidiko tsara tamin'ny fotoanandrony a, tena napiakape mihitsy tamin'ny Ingarajonary mampianina le nizara vary tao amin'ny Palais des Sports, de le natsipitsipi teny amin'ny tany le vary, de iny le olona nitsindroka an'le izy. Fa ty mbola pira no zany, vary lo no zarain'ny fanjakana. Zany hoe tena tsy niomana ny tam'zany zany, tsy niomana n'io rehetra efa nandalo dolo zao cyclone na horohorontany mitondra drano ina fa tsy hitako zay nataon'le fanjakana. De milelaka moa de aiza indray faladianao, de aiza ny fitombenanao le lafinay. Zay zava-misy fa ny karana am'izao na amin'ny fahorinao na amin'ny fiainanao andavanandro de manararoatra izy ahafahany mambotry anao. Profo io, vidina tolo lefa avo eniny, vidina fantsika avy ny avo eniny. Ny zavatra le somansy ny karazana zany efa tsy voavidiny gasy tsony. Tsisy fandraisana anjara fanjakana mihitsy fa de mirediredy sy mirozorozy sy mivanitinitika fotsiny nataony raha Mikael iran'ny tanàna. Ka de zay, de eto moa zany de manentana foana atsika rehetrarehetra mihitsy, betsaky nareo na syndicat io na olotsotro na inona ary ny atao, tsotra be ny ary olona, ny zavatra atao de ho anareo, tsisy hidira koa io. Za tsy manana eritreritra mihitsy hitondra fanjakana ny Madagasikara, aoka aloha zavo zay, tsy manana eritreritra ny andeha hiara-nangom-bola ny Madagasikara, tsy ohatra le mantsambava taty rehefa tonga tany ny valo mainty mihitsy ny tareha satria maninona vokialatra ko nga io afakafaka foany zany e, mbola loloza ny azo azy fa bon io moa nazy ny azy any azy fa za tsy isy an'izany. Ny tolona tao raha miteny atsy ho anahy akory, oka zava ny resaka fa ianareo no mila mitolona. Mahatonga manazava an'izany de zao misy fikambanana tato ato de miantso de hoe mba ameo 2000 euros zay de mirotsaka eny fa zay manana olona zao. Ore olona fa za ve magnodidy otrorina no zany ny tetavinareo andovola aminareo, hitolona ve anao de ho karamainy. Marina fa hoe niteny an'izany rosy, niteny an'izany sy teny izy vola be nampiasainy Hidaya tamin'ireny tolo reny ka mila verina. Fa zany ve le fitiavan-tany razana, efa mahamenatra ane zany izy zany vidina reny olona nanao tolona reny e, no karamaina reny anao viveriny ainy. De am'izao efa andro efa fahantrana lally zao de mbola misy koa nareo sahangataka zany mba meo an'izao. Na zany tsotra be, raha misy hetsika eo zay mazoto de mandehana, rehefa tsy mazoto fa miandro vola menatsodrano. Fa aza mieritreritra mihitsy nareo hoe za vola ny menana ny laviko zany reny andeha menareo vola reo olona, tsy fitiavan-tany razana zany. Indraindray amezaka amin'ny comprendre ihany fa tsy takatra ny saiko mihitsy zany hoe ianao no mila ampina, ianao vahoaka fa mijaly sy mitotrongo ataon'ny olona mitotrongo mihitsy no mila ampina, de mitaky vola ianao hoe ameo vola zay fa hitolona. Zay ve le fitezana hatram'izay. Fa de ene zay moa zava-misy mampalahelo fa de atao ahoana, fa ninona tolona miseho ho anareo syndicaliste, ho anareo rehetrarehetra zay efa menimenina miresaka amiketo de mandehana fa fotoany zao na roviana. Zay fa de mankahery atsika rehetrarehetra Madagasikara amin'ny Malagasy.